5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vava. Big Crystal, penina tena azo antoka. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Mila politika mazava sy fandarana samatipaika ny famahana ny olana ara-tsosialy ny mponina amin'izao fotoana. Hita taratra amin'ny mpitondra fanjakana ve izany raha tsy ilaza afa-tsy ity taona 2024 ity. Potika tsy misy azo raisina avokoa amin'izao fotoana ny akamaroan'ireo lalam-pirenena mampifandraina Antananarivo amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Lasaiza ny volan'ny Fonds routier tokony hanamboarana sy kojakojana ireo lalan'ireo. Tsy mbola nanontany na nitondra fanazavana mikasika ny fandavonan'io vola io hatramin'ny androany ny fitondrana ankehitriny. Mbola latsaka ambany ny fijerena ireo tanora any amin'ny faritra noho ny eto Antananarivo renivohitra, ka antony mahatonga ny fahavitsiana ireo tanora any amin'ny faritra misehatra amin'ny tontolo fandrarahana eto amintsika, hoy ireo mpandraharaha nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity. Nirosoana ny famotehana ireo menaka sakafo osoka izay sarona tao Tomasina ny volana Aprily lasa teo. Menaka osoka izay vao marina fa tsy manaraka ny fenitra ara-pahasalamana ka tsy tokony haparitaka eny an-tsena. Any ivelany, dibo-drano tanteraka amin'izao fotoana taorian'ny ora mikija nanomboka ny alatsinainy lasa teo ny tanàna ao atsinanan'i Bangladesh. Olona manodidina ny 30 eo vokatra izany namony aina, raha manodidina ny 3 etsy kosa ireo traboiny voaterina findra toerana vonjimaika. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Aliny sabotsy 4 aogositra taona 2024 manatitra ny araba tompo klasy Bokivavy tonga soa indray atao anatin'ny fampahalalama-baovao ny fahita lavitra kolo amin'ity alina ity. Manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany matoa andahatsoratra avy hatrany dia anokafantsika ny fampahalalama-baovao an'ity alina ity. Mila politika mazava sy fandarana asa matipaika ny famahana ny olana ara-tsosialy ny mponina amin'izao fotoana. Hita taratra amin'ny mpitondra fanjakana ve izany raha tsy laza afa-tsy ity taona 2024 ity. Harawary ny matoa andahatsoratra. Mbola mitohy hatrany ny fanehoan-kevitra mikasika ireo mpikambana vaovao mandrafitra ny gouvernemanta malagasy amin'izao fotoana. Ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ireo izay nandrasany maro tao anatin'ny iray volana mahery. Nandrasany maro satria nanantena ny malagasy fa isy zava-baovao, isy fanantenana azo raisina, isy tsirim-pahazavana ka sitrany ay miena amin'ny ampahany ireo olana ara-tsosialy sedraina. Kinanjo ny omaly tsy miova tahaka ilay mpitarika ihany. Omaly tsy miova ny an'ny mpitarika satria hafa ny voalaza omaly ary hafa no aloky ny vava androany. Ohatra ilay resaka fahaleovantena ara-tsakafo. Vao tsela akory ny volana Aprily 2024 lasa teo. Nanambara ihany Rajoelina fa resy lahatra satria afaka 20 taona any hoany vao resy ny tsy fanjary-tsakafo eto Madagasikara. Ny volana Aogositra 2024 nandritra ny fanambarana ofisialy ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny gouvernemanta natao teny avoloa farany teo dia nanambara indray fa ampitomboana ny vokatra ary tsy maintsy hanondrana isika ao anaty fotoana fohy. Voalaza tamin'izany ihany koa fa ampiakarina hatrany amin'ny 500 ny vokabary eto amintsika aorian'ny fametrahana ireo paikady fanatsarana ny fampitomboana ny vokatra. Ny fanatsarana sy ny fampitomboana ny vokatra izay mifamatotra amin'ny lafin-javatra maro raha tsy ilaza afa-tsy ny fanovana tanteraka ny politika mpanjakana mikasika izany. Ny fampiofanana ireo tantsaha, ny fampitaovana sy ny fandresen-dahatra ka ialana amin'ny fampiasana ireo fitaovana sy famokarana nentim-paharazana, ny masom-boly, ny famantarana ireo karazana voly mety amin'ny faritra tsirairay avy eto Madagasikara ary indrindra ny resaka lalana sy ny tontolo ny lalam-barotra. Manginy fotsiny ny fametrahana paikady mahomby ahafahana ireo tantsaha mpamokatra miasa sy mamokatra ary mijinja ampilaminana ny vokatry ny asa sarany manoloana ny tsy fandripahalimana izay miamahazo vahana hatrany amin'izao fotoana. Eo ihany koa ny olana ara-tany izay lasa andavanandrom-piainana ireo mpamokatra. Raha io sehatra ny famokarana io, maro ny fampanantenana efa natao ary manantena vokatra azo tsapahi-tanana avy amin'ny mpitondra ny vahoaka malagasy.
amboarina ny barazy atsy, ho atsaraina ny barazy aroa, ho ampitomboana ny velaran-tany azy volena, fanodinana vokatra maro no apetraka sy ny maro hafa. Tsara zany, ary samy mankatoy izany avokoa ny rehetra, manomboka any amin'ireo tantsaha-pamokatra, hatrany amin'ireo mpanjifa tsirairay avy satria raha izany no tanteraka, miditra ny vola ho an'ireo mpamokatra ary mahazo tombony ihany koa ny mpanjifa. Hatreto anefa dia mbola isan'ireo firenena mpanafatra vary betsaka indrindra i Madagasikara. Isan'ireo firenena ahitana tany tsy fanjarian-tsakafo ambony, isan'ireo firenena ratsy lalana indrindra, ary firenena marefo ihany koa manoloana ny loza voajanahary sy ny fiovan'ny toetrandro. Midika izany fa mifamatotra avokoa ny zavatra rehetra raha toka sehatra iray no mila fanatsarana, hitakiana vokatra bebe kokoa. Politika mazava, fandarana asa matipaika ary fahavononana no takiana amin'izany. Hita taratra amin'ny mpitondra ankehitriny ve ireo? Hita taratra ve ny famahana ny olana ara-tsosialin'ny mponina raha tsy ilaza fa tsy ity taona 2024 ity? Potika tsy misy azo raisina avokoa amin'izao fotoana ny ankamaroan'ireo lalam-pirenena mampifandray Antananarivo amin'ny fatra hafa manerana ny Madagasikara. Lasaiza ny volan'ny Fonds routier izay mitetina 900 miliary ariary tokony hanamboarana sy kojakojana ireo lalana ireo, tsy mbola nitondra fanazavana mikasika ny fanjavonana io vola io hatramin'ny androany fitondrana ankehitriny. Fanadedina. Tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ny mangarahatra mikasika ny fampiasana ny volam-bahoaka. Isan'izany ohatra ny volan'ny Fonds routier izay mitetina eo amin'ny 900 miliary ariary eo ny solombavambahoaka ny Toamasina voalohany. Io volan'ny Fonds routier io izay tsy tananjavonana hatramin'ny androany raha tokony hanamboarana ireo lalam-pirenena izay miaratsy hatrany amin'izao fotoana. Ny fanjakana raha teo izay tsy arinisam-peo mangina tanteraka mikasika ny fanjavonana ity volan'ny Fonds routier ity. Zay ny tegna olana. Ny volana tsy hoe vola tsisy fa jirevo zao faire fonds d'entretien routier jirevo fa potika lalana jiaby zavatra fenerivo tsisy raha manjary lalana. RN2 resino tsisy zavatra manjary, RN7 mitovy amin'izany, RN4 mitovy. Ny vola nefany mba misy kely ihany ary voaporofony zany tamin'izany ministre ny asa vaventy dia nanao 0 nidipolna RN2. Dikan'izany misy vola kely eo amin'ny 600 milliards d'ariary io zao tsy hita zay popoka dia tsisy manontany mihitsy. Enkaneka ministre vaovao ankehitriny dia hitondra fanazavana momba an'io 600 milliards d'ariary io zay payentsika rehetra carburant payentsika isan'andro mba hagnanamboarana lalana. Tsy ivana, vola manodidina ny 10 miliary ariary isam-bolana na 100 miliary ariary eo isan-taona ny vola voangona amin'ny abana ny jeu de vence alohan'ny olom-pirenena anatin'ny Fonds routier. Tsy manam-baolana mazava, anatsarana ny lafin'ny famatsiana herinaratra sy anatsarana ny orinasa JIRAMA ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana ary tsy manana politika mazava ihany koa hoentina manarina ireo lesoka efa nisy ny teo anivo ny vovonana antso. Na izany, na iza ho afarana, na iza ministra apetraka eo, rehefa tsy misy politika sy planina mazava, tsy ho tafana hatrany ity orinasa mpanjakana ity. Henri Florian no mitatra ny Tsipria zay. Tsy mba misy vaovao tsara fa namaraina na atoandro na hariva. Toa milaza loza foana ny JIRAMA amin'ny fampitambavao ataony ho an'ny mpanjifa momba ny famatsiana herinaratra eto Antananarivo renivohitra sy any amin'ny faritra hafa ihany koa. Nateo aza ny fanampiana ireo groupe mpamokatra herinaratra miisa 3 tao andekalika farany teo izay nanaovana serasera mipopoka tsy hita hatrany ny vokana amin'izao fotoana izao. Tsy hita ihany koa ny tena asany ilay teratany vahiny izay nafarana sy nokaramaina vola be. Tsy misy politika mazava momba ny fandarenana ity orinasa mpanjakana ity ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Hono teo anivo ny vonana antso androany. Io JIRAMA io dia tsy sarotra aloha ny ino hoe ao anatin'ny telo volana dia nao zava-mahagaga na miracle ilay mpitantana vao nitendrena na dia avy any Israely ary sarotra ny ino amin'izany fa ny zavatra tokony ifandraisan'ny fanjakana sy mpitantana ny JIRAMA io dia inona ny draft mpanarenana mazava hoetin'ny JIRAMA ary atao fanta-bahoaka mihitsy hoe ity ny draft mpanarenana hoentina manarana ny JIRAMA. Ohatra ve miady amin'ny fanodinkodinana vola, miady amin'ny fanaovana faktura osoka sy ny sisa, fangalarana gasoil, ny fanodinkodinana moa satria iarahantsika malala fa tena iaran-javatra maro io orinasa mpanjakana io anefany iankinan'ny fiainam-bahoaka sy iankinan'ny fiainam-pirenena manontolo mihitsy. Izay asa natomboka tsy maintsy vitantsika ary izay vinanapetraka dia tsy maintsy ho tanteraka avokoa. Hono ny fanambarany ny filoha Rajoelina Andry izay. Tenina filoha Pierrenena izany
fa tsy hoe ankizy mila lao vovoka sy manao tantara no resahan'ny fitondram-panjakana izay tariany ny herinandro voalohany tamin'ny volana janoary tamin'ny ity taona 2020 ity nitetika asa Waterfree iarahana amin'ny vondrona Europeana. Fanoloana ireo fantsin-drano lehibe efa anitra sy arefesana izay mirefy 80 kilometatra manery ny Antananarivo renivohitra saingy tsy hita trano ny vokatra amin'izao fotoana izao raha mahakasika indrindra ny famatsin-drano eto Antananarivo renivohitra. Atao mijanona hoko baka mava ihany hatreto ny lahateny sy ny vinavina ataony mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Oharina amin'ny eto Antananarivo renivohitra mbola latsaka ambany ny fijerena ireo tanora avy any amin'ny faritra antony mahavitsy azy ireo misehatra amin'ny tontolon'ny fandrarana eto amintsika hoy ireo mpandrarana anaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity. Henri Florian Atrano no mitatitra ny Tsiprian'izay. Raha ny lafin'ny tanora sy ny fanatanjahantena manokana no resahana ny tontolon'ny fanatanjahantena no saika ahitana taratra kokoa ny asan'ireo minisitra ny fandimby eteo aloha fa tsy dia hita taratra loatra ny fijeren'ireo tanora eto amintsika indrindra fa any amin'ireo faritra ivelany Antananarivo renivohitra. Ho any amin'ny faritra manokana vetsy ireo olona afaka ataon'izy ireo fitaratra hanaka lasa mirono any amin'ny tontolo hafa ny ankabaroan'ireo tanora ireo. Miaratsy ny ataoko hoe vitsy ny fitaratra ho an'ny tanora raha eto Madagasikara hanaka lasa mirona any amin'ny zavatra tsy mahasoa azy izy. Voalohany izay, faharoa mba mangataka izahay politika mazava amin'ny fanohanana ny tanora. Inona moa ny politika atsika amin'ny resaka asa? Inona ny politika atsika amin'ny fampiroboroboana ny fandrarana? Inona ny politika atsika hanenana ny fironan'ny tanora amin'ny zava-mahadomelina? Izay rehetrarehetra izay ekeko misy ny maison des jeunes izay efa miparitaka eran'ny Madagasikara ary isorana n'ireo mpiara-monina antoka moa manampy tosika amin'izay fa mba ndao re mba ampitovitsika amin'ny fanohanantsika ny fanatanjahantena ny hoavin'ny tanora satria rehefa miteny hoe tanora tsy fanatanjahantena ihany fa indrindrandrindra ny ankina ny hoaviny dia ny sehatr'asa izany ny sehatra ny fiofanana tokony ampiroboroboitsika ny fandrarana mifantoka amin'ny tontolo misy any amin'ny fiarahamonina misy an'ireo tanora ireo. Na misy aza ny asa tokony hiforona any amin'ny faritra tsy ampy ny fahaiza-manao raha oharina amin'ireo tanora aty amin'ny tontolo andrenivohitra ny any amin'ny faritra raha ny fanazavana hatrany noho ny tsy fampiny ny fotodrafitrasa sy ny torolalana. Rehefa mandeha amin'ny faritra ianao dia mbola hitanao hoe misy tarazo zany amin'ilay fananana kolotsaina mandrara, ilay culture entrepreneuriale. Be dia be ny resursa hitany ambany maso fa ilay fahaiza manao mihitsy no tsy ananany, tsy manana accès amin'izay izy ary tsy anomezantsiny azy. Misy amin'ireo miezaka hoe miala ny faritra mihitsy izy manovo fahalalana mba ahafahany mampiasa ilay resursa any aminy fa firy amin'ireo tanora ireo nefa mianana fahafahana anao an'izay. Izahay dia manindry foana hoe hampitovio ny lenta. Rehefa mitovy ny lenta omeo structure mitovy dia hitatsika hoe misy ny fandrosoana ary hitondra vokatra hafa ary izay tsy eritreretintsika. Fa noho izay hoe tsy fitoviana lenta eo amin'ny samy tanora izay dia hitatsika ihany ny ekara. Lasa kabary amina atao amin'ny ridrina fotsiny ilay izy satria ao ilay sakana. Mba tsy tokony hoe ny forme fotsiny izany rehefa miteny hoe tanora fa jereo ny spécificité ny isapalitra, inona ny olana, inona ny ressource dia valio arak'izay ilay etaeta. Raha tiana ny ampandroso hatrany ny firenena iray ny fijerena ny tanora ao anatiny ny tokony masoa ny mpitondra fanjakana mba ahafahan'ireo tanora ireo manorona ny hoaviny ampitso. Tontolon'ny fandrarana izay hatrany mamparisarisa ireo mpampiasa vola avy any ivelany ny fiseharana amin'ny sehatry ny fandrarana eto Madagasikara. Anton'izany ny toetra ara-politika misy eto amin'ny firenena fa eo ihany koa ny olan'ny herinaratra izay tsy natambahorana hatramin'ny androany ho hatrany ireo mpandrarana anaovana fanadihadiana. Christian Dimpy. Tsy mahasarika ireo mpampiasa vola avy any ivelany intsony ny fampiasana vola amin'ny sehatry ny fandrarana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Vokatry ny toetra ara-politika eto amin'ny firenena. Saka nagoavana ho an'ireo mpandrarana te velatra bebe kokoa amin'ny sehatra misy azy. Io tsy fisiny ny mpampiasa vola avy any ivelany io, hoy ny mpandrarana madinika izay nanaovana fanadihadiana.
tokony anana politika mazava eo amin'izay fisarihana mpampiasa vola avy any ivelan'izay ny mpitondra fanjakana raha misy ny finiavana te ampandroso ny firenena. Ny eto Madagasikara eo amin'ny lafiny ara-fandarana dia tena sarotra dia sarotra tokoa aloha, indrindra aloha atsika teratany malagasy voalohany satria miaina amina zavatra maro tsika. Ao zany a araka ny voalazanao tao ny ady la politika. Ny ady la politika dia miteraka zahatra be dia be ary tena manimba atsika eto Madagasikara satria tahotra ho anay mandraraha madinika indrindra ny tahotra ny overy vola satria vao mandroso ianao dia matahotra fa hiova indray le fitondrana, miady indray le politika, zay eo akaiky ny fitondrana ihany no mahazo avaram-patana dia aleo ny mpamatsy vola mandeha any amin'ny firenen-kafa, zany tsy mampandroson-dy teo karentsika malagasy noho izay olana izay. Ankoatr'izay olana sedrain'ireo mpandraraha malagasy ihany koa ny fisian'ny olany herinaratra izay tsy nahitany mpitondra fanjakana vahaolana hatramin'ny androany. Ny fatapahan-jirona ny délestage izay miteraka fanteantoka goavana sy mampikatso ny sehatry ny fandrarana raha ny fanazavana hatrany. Ny olany herinaratra aloha dia anisan'ny tena mametraka sakana be ho any asa fandrarana satria raha tokony asa adiny vazo izay atao ampiasana dia noho ny fahatapahan-jiro dia lasa adiny 4 adiny 7 arakaraka indraindray ary tapakandro izay tsy afaka miasa mihitsy fa tokony jerena akaiky izy io mba ahafahan'ny mpandrarah mamita ny asany mba ahafahan'ny ekônomia antsika mba miakatra kokoa satria tena misy fiantraikany be raha tsy teny fotsiny azao ny orinasa nabakava reny zao tena somary sahira kely fa anay moa zany mpiasa birao dia ordinateur soatran'izay ny ampiasainay dia tapaka tanteraka ny asanay ka lasa manao rattrapage zay amina weekend na fotoana hafa. Manana ny traikefa sy ny mahizy azy ireo mpandraraha malagasy saingy tokony isy ny tolo-tanana sy ny fanampiana avy amin'ny mpitondra fanjakana. Ambonin'izay ihany koa ny tokony ijerena vahaolana lavitrezaka mikasika ny fanarenana ny orinasa jirama fa tsy onona amin'ny politika ny vonjy-tavanandro hatrany. Ny roso tamin'ny famotehana ireo menaka sakafosiko izay sarona tany Toamasina ny volana avril lasa teo omaly ireo tompona andraikitra ao Toamasina menaka osika izay voambarina fa tsy manaraka ny fenitra ara-pahasalamana ka tsy tokony aparitaka eny an-tsena. Erinora Zafiarimanana, Kolo Toamasina. Menaka osika ny sady tsy mamaly ny fenitra ara-pahasalamana ireto nogazana sy nopotehana ireto izay sarona tamina magazay mpanjara entana ilain'ny mponina amin'ny andavanandro teto Toamasina ny volana avril lasa teo. Voalaza fa nokasaina amidy eny an-tsena ireto menaka ireto ka izao sarona izao. Nisy zavatra mampiaya hita tamin'ny tabazotra sosialy dia ny saisiranay moa ny tompona andraikitra tamin'izay dia lasa zany zay niaraka nidina takagny niaraka tamin'ny force de l'ordre. Rehefa natao zany prélèvement de santon karatra atao zany le entana dia natao prélèvement de santon natao ny analyse amin'ny laboratoire zay afaka magnano le izy zany mahazo alalagna magnano an'le analyse dia zavatra tsapa zany dia impropre à la consommation le menaka zany hoe tsy azo hoanina zany le izy dia mba fiarovagna zony mpanjifa zay tafiditra agnatin'ny asan'ny andreketan'ny ministère misagnany fampiroboroboanany industrie sy ny varotra zany ny fiarovagna ny mpanjifa dia nivoaka ny résultat d'analyse dia tsy azo hoanina zany le menaka ary ny conclusion dia potegna tsy conforme amin'ny norme requise zany ny antony namotegna tsy le marque zany marque an'olo-kafa nampiasainjareo dia misy tafiditra koa zany ny mahosoka azy rehefa nijaregna le qualité ambany lavitra noho ny qualité nitakigna amin'ny menaka azo hoanina zany natonga an'io famotegna io. Tokony ijery tsara ny entana vidiny ny mpanjifa mba ahafahana mamantatra ny kalitao tsara ary indrindra fa mamaly ny filana ara-pahasalamana manoloana ny fiparitahany osika eny an-tsena. Rehefa mividy zavatra isika mpanjifa dia jerena tsara le izy hoe manahoana satria raha ny hitantsika teto zao dia ny etikety efa ratsy misy kikika misy sarony koatra zany ary misy maintimainty zany hoe voajerena zany le izy dia raha maso fotsiny dia hoe tsy ara-pahasalamana akoatra ny voalazany tale régional teo zany zay ny afatra dia jero tsara ny daty satria ny daty tamin'ny fotoana zay natratrara ny service d'ordre n'izy io dia efa misy heritaona mahery zany ny daty ny production n'izy io zany hoe zany efa akaiky dia ho lany daty koa zany ilay menaka zay ny afatra hoe tiana ampitaina amintsika iresaka teknika kely raha ataontsika hoe 0,19 no menaka azo hoanina ara-pahasalamana ny amin'ny atao hoe acidité satria misy an'izany ny menaka
dia rehefa mivoaka ny analizy nataon'ny tompona ndraikitra mahefa izay tokana eto Madagasikara ny amin'ny analizy ny amin'ny laboratoire zany a dia namoaka 3,10 no hitantsika atao zany hoe tena mamparary zany a efa araka lazainy tale teo hoe tsy consommable atso fanajana ny pitsipitso ny araka ny lalàna no antony vo izao no irosona tamin'ny famotehana ireto menaka izay tsy azo hoanina no tsy azo amidy ireto ary zava-dehibe ny nahafahana ny soroka mialoha ny zavadoza mety ateraky ny fihinanana ny menaka tsy ara-pahasalamana. Ho fitsonjovana ny mponina Mahajanga amin'ny fijaliana rano mitoetra ny fanomezana vovo misy rano fisotro madio ho an'ireo mponina izay ataon'ny solombavambahoaka Afakandro Christian ka ny vahoaka tao tsara rano ambany indray no nisitraka izany. Anja Robert, Kolo Mahajanga. Atao vaindohan-drarahatra ny fanomezana vovo misy rano fisotro madio ataon'ny Afakandro Christian, député de Madagascar voafidy tato amin'ny distrikany Mahajanga voalohany. Betsaka amin'ireo vakiparitra eny amin'ny Fokotany eto Mahajanga no mijaly rano avy amin'ny Jirama ka isan'ireo mponina tsy ho voakasika izany fijaliana rano izany intsony manomboka izao ny eto amin'ny Fokotany tsara rano ambany. No amafisina ny fiarahamiasa amin'ireo namana sy firenena izay mandray mivantana manampy atsika. Nandray nitaraina atsika tao aoriana nireny olana ara-drano goavana nisy teto Mahajanga ireny efa nolazaiko teo fa betsaka ny asa izay efa mandeha amin'izao fotoana izay fampiresantsika ka anatiny manolotra azy zany zahay amin'izao fotoana izao ka io tsisy resaka io fa tonga dia asa ary porofoinay amin'ny alalan'ny fanolorana an'izao vovo-drano hitantsika zao ka inoako ny vahoaka amin'ity faritra teto zany tsy sedra olana amin'izay resaka ara-drano zay na dia misy ny tsy fatoriana amin'ny andro alina amin'izay fiandrasana filaharana rano izay hanampy azy ireo zany ny fisian'izao vovo zao zany amin'ny andro atoandro. Afa-pahasahiranana tanteraka ny vahoaka ny tsara rano ambany ka velo mpisaorana. Ary misaotra ny député nanolotra vovo anay vity tsara rano ambany. Afa-pahasahiranana zay nahazo vovo vaovao zao satria mijaly zay tayo aloha tamin'ny resaka maka rano azo mipompe tapatapaka tsy vita ny tapatapaka mipompe andro amin'ny 3 maraina milahatra rano ka hatramin'ny amin'ny 20 maraina vao mahazo rano izahay. Afa-pahasahiranana zay fa isan'andro tompoko dia amin'ny 3 hariva ohatran'izao manatitra zerikanina milahatra any amin'ny 2 alina vao mahazo rano dia misaotra betsaka tompoko. Zahay tokoa tena mizaly tena nizaly teto ary ny vatatenako zany no miandry ny pompe io manomboka amin'ny 7 alina jusqu'à 4 heures du matin vao miala eto ao amin'ny pompe io. Zany nahitany monsieur Afakandro Christian ana teto nanaovana vovo ao ambony ao. Tsy vaomaly akory no nanolotra vovo toy izao teto Mahajanga i Afakandro Christian fa efa taona maro izay. Ny vovo ataonay zany mitombo isan-kerinandro efa ho 10 taona satria zahay miova partenariat foana ary ny afantarana an'izany le numéron'le vovo ity zao 26 469 ny laharana zany hoe efa vovo 26 469 no vitan'ity association zay miara-miasa aminay ity dia imagineo misy karazany association 5 no miara-miasa aminay dia efa misy mandeha manetsiny ny sasany vitany zany indrindra fa n'Afrika moa no tena mijaly an'izay rano zay ka everiko zany hitombo io isa io ato satria izay natao dia vita. Andraindray ny vahoaka ny Mahajanga trany ny asa sosialy izay nataon'ny Afakandro Christian hatramin'izay ka hatramin'izao ary izao izy efa député de Madagascar izao rano nambarany dia hotohizana hatrany ny fitsinjovana ny vahoaka ny Mahajanga amin'ny alalan'ny asa soa. Dia lafim-baovao iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no entina misy tao anatin'ny dokafohy ndawary. Vavao be ao amin'ny telma smartphone raitra dia raitra Samsung A04e sy A15 5G izay afaka lohanao tsikelikely mandritra ny 12 volana sy izany ihany fa mbola mahazo bonus 40 mégap zao ianao miaraka amin'ny zarakado ary indrony toe-bolanao manomboka amin'ny 2,000 ariary sy 503 ariary isan'andro indray zao tonga vahaingana eny amin'ny telma shop. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Sarlalan, ex-Safina. Carrelage, luminaire, électricité, sanitaire et des milliers d'autres articles.
Batimax, la qualité au meilleur prix. Chafuza kwa mineai, acharova kuwakai, tiki tiki vo mandenga, masuanu. Pour la prochaine fois, Big Crystal, le stylo toujours fiable. Mamerina ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao mbola manasana ao hatrany anaraka izany hatramin'ny farany anohizantsika ny fampahalalam-baovao teny kianja Ambohimanga kely indray androany no nisitraka ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary izay karakarain'ny fikambanan'ny vehivavy malagasy miara-miainga tafita ny afatra dia ny fananalana ny fahasahiranandreo ray aman-dreny mpianatra raha ny fanazavana ka ito Andriatsilavo no mitatra ny antsiprian'izay. Makasitraka be dia be ny vehivavy malagasy miara-miainga ny vahoaka na Ambohimanga kely sy kianja. Tena tsaroana tokoa eo anatin'ny fahasahiranana ny ray aman-dreny amin'izao akatoko ny fidiran'ny mpianatra izao dia tena hoe mitsinjo ny ray aman-dreny amin'ny fivarotana fitaovana ohatran'izao satria tena hita hoe tena mirary ilay izy dia tena misaotra betsaka anareo izay eto amin'ny fokontany kianja moa zany ny teny Ambohimanga kely tamin'ny lakamisy afa-po daholo ny ray aman-dreny dia ny rariana isy foana ny vahoaka moa zany eto dia tena mbola mangataka mbola tokony isy iverenan'ny fanondrony fa dia tena apetraka feno aminareo satria tena mitsinjo ny vahoaka ilay izy. Araka izany ny teto ikianja Ambohimanga kely indray no nisitraka ny fivarotana ireo fitaovan'ny mpianatra amin'ny vidiny mirary karakarai ny fikambanan'ny vehivavy malagasy miara-miainga tamin'ity androany ity. Ho an'ity renim-pianakaviana ity tamin'ny alalanay ianao manjery no nahafantarany ny fisiany tsena teto an-toerana androany. Nahafantarako nisy tsena teto izay le meno an'le tantara sy le meo vaovao dia tao ny tena hoe misy fitaovana eto an'ino ty eto amin'ny FJKM eto ikianja dia izay nahatongavanay teto. Ny Ambanibeasy izay mipetraka eny Ambofikely. Vao sao mihitsy vao vidy. Vao naheno an'io dia nakety. Ho an'ny ray aman-dreny sasany efa novidiana mialoha izay rehetra ilain'ny mpianatra fa ny fitaovam-pianarana kosa ny andrasana ny fandalovan'ny tsena karakarai ny vehivavy malagasy miara-miainga ity. Fa ny tablet sy ny lobaka sy ny telo izany efa azo daholo fa ny kahie sisa no kahie mbola tsy azo. Misy an'le nareo mivarotra kahie mora aty dia aty no manararaotra mividy. Raha ny fanehoan-kevitra voaray tafita ny afatra dia ny fanalana fahasahiranana ireo ray aman-dreny mpianatra amin'izao fanomanana ny fidiran'ny mpianatra izao. Tafita ihany koa ny afatra satria tsy hanavahana afaka manjifa fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary avokoa ny rehetra. Ny hetsika irana amin'ny vehivavy malagasy miara-miainga izay mbola hitohy amina komunina maro. Tontolon'ny kolotsaina kosa indray fotoanan'ny lanonana ho an'ny faritra Morimani ny volambetoaka izay tanterahana ny 12 Marsa hatramin'ny 14 Septambra. Hita anatin'izany avokoa ireo hetsy-pifaliana rehetra sy izay kolotsaina mampiavaka manokana ity faritra ity. Fanadihadiana. Mizara roa mazava tsara ny taona ho an'ny faritra Morimani. Voalohany ny volan-drimorimo ny 12 Septambra hatramin'ny 14 ny volana Martsa, faharoa ny volambetoaka ny 12 ny volana Martsa hatramin'ny 14 ny volana Septambra. Raha toka fotoana sarotra, fotoanan'ny asa sy ny fitadiavana ny volan-drimorimo, fotoan'ny fety, fanorenana sy fiotazana ny vokatra kosa ny volambetoaka. Izany hoe mbola ao anatin'ny fotoan'ny lanonana ny faritra Morimani ny volana Aogositra tahaka izao. Hita ao anatin'izany avokoa ny hetsy-pifaliana rehetra toy ny famadihan-drazana, lanonan-jazalahy na didipoitra, ny ady fototra trano, fitokanana trano sy izay lanonam-pifaliana samihafa. Izay no midika ty amin'ny faritra Morimani fa volambetoaka ny andro. Manoloana ny kianja ny savika ity sika dia anisan'ny anamariana ny zany antsoina hoe volana ho zany ny hetsy-pifaliana ataontsika hoe savika. Tsy latsa-danja rehefa fotoana tahaka izao ny savika izay mampalaza iny faritra iny.
samy manana ny fety sy lanonana mampiavaka azy avy ny faritra tsirairay avy ito Madagasikara. Ny alamady be ho an'ny Merina, fitampoa ho an'ny faritra Boeny, sambatra ho an'ny faritra Mananjary, Donia ho an'ny Nosibe, jerijery ho an'ny Analanjirofo, ary festivaly Volametoaka ho an'ny faritra Amoronmania. Raha sitrapon'Andriamanitra dia any amin'ny heritaona salamizao, volana aogositra salamizao isika no anamarika ilay fety lehibe anangonantsika sy ampahafantarantsika ireo karazana kolontsaina izay mampiavaka ny faritra Amoronmania dia tsy inona izany fa ny Volametoaka. Ny taona 2007 no noforonina ny festivaly Volametoaka izay midika ho volana sy toaka na fifaliana. Ny taona 2007 vao tena fantatra ny fisiny ary etsika tao isaky ny roa taona mandritry ny 4 andro ka mifandimby mandray azy ireo distrika mandrafitra ny faritra Amoronmania, Ambositra, Ambatofinandrahana, Fandriana sy Manandriana. Isan'ny etsika tsy afa-miala ao anatin'izany festivaly izany ihany koa ny Savika. Anisan'ny paikady nataon'ny Orange Madagasikara ho an'ireo ankizy ny fampiofanana super codeur, fampianarana azy ireo mampiasa sy hikirakira ny teknôlôjia, mifanaraka amin'ny taonan'izy ireo amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao. Anja Robert, Kolomazanga. Ifandresena nomenjanahary sarobidy no voalohany tamin'ilay fiofanana super codeur no karakarain'ny Orange Madagasikara teto Mahajanga. Fiofanana izay nentina anampina ireo ankizy ahay ampiasa ny teknôlôjia izay mifanaraka amin'ny taonan'izy ireo amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao. Antsona dia mba hiditra ao anatin'ny sehatra ny teknôlôjia dia ny fahakelany ireo ankizy anika izay no antony nanomezana azy io formation io zany. Raha ny sertificat noraisiny hoe super codeur manomboka izao zany ireo ankizy ireo dia efa afaka misehatra ao anatin'ny resaka hoe fanamboarana dia izay nomena dia efa kely tramoara izay mantsy mety mahaliana ny ankizy dia izay nahatonga anay misafidy an'izay ho ampianarina ny ankizy. Ny sekoly nanao tamin'izy io dia ny Renel sy ny bebe fanantenana eto Abattoir. Tao anatin'ny 4 andro monja no nahafan'ny ireto ankizy mpandray anjara ireto nahafe ny resaka super codeur. Mahakasika ny journée ankizy foana dia izy zany tsy dia zavatra sarotra mba nezaka ihany zaho zany mba tafavoaka mpandresy amin'ny fanana ity. Dia ahoana fomba natao indrina nahatonga andrio mpandresy? Nianatra foana zaho, nameromerona anatra aminay. Nozaraina maro-pahaizana super codeur ireo mpandray anjara nahatody hatramin'ny farany ny fiofanana izay miendrika fifaninanana ka ifandresena kosa dia hiakatra ao an-drenivohitra hiatrika ny fifaninanana nasionaly. Trangam-piarahamonina kosa indray, zazavavy iray 12 taona namonjy kongresy eucharistika nasionaly tany Antsiranana no namono ny aina telon'ny rano tao amin'ny plage Ramena ny alakamisy 20 aogositra lasa teo. Andao ary arao ny fanadihadiana mikasika izay hoentin'ny tany Obezara. Zazavavy iray 12 taona izay mpizaika avy amin'ny diocèse n'Antsirabe faritra Vakinankaratra no natelin'ny ranomasina teo amin'ny plage Ramena Diego ny alakamisy fa 20 aogositra 2024 teo tamin'ny 3 ora tolakandro teo. Dia zaza eo amin'ny 16 ans tsy haiko viavy zegny izy io navy taminay taty efa nanontaniagna rô dia rô navy mahita izy fa tegnany hoegny cadavre en dépôt zegny izy hoegny efa tsisy boaka tagny zegny le tsaiky andesindreo boaka tagny nizavagna izy fa tegna tsisy fa mbola nagnano geste ihany antake izay personnel hoegny mba izahagna koa hoegny mba agnamezagna courage iavana zegny dia hita izy fa tegna tsisy dia nivolagna amin'ny olo nitondra izy rô zegny mpivavaka katolika nandeha nitsidiky tanàna Ramena taty zegny raha nandalo. 20 minitra tsy nahitana azy vao nipotra ny razana hoy ny fanazavana dia nentina avy hatrany tena amin'ny tompo-pahasalamana akaiky dia ny CSB2 Ramena. Tranga zegny 20 minutes avant rô nandeha taty zegny nitrangany le izy dia 16h15 rô navy taminay taty zegny 20 minutes avant zegny le raha.
olo responsable anjofo zegny tonjareo boaka tagny fa tegna tsisy la famille-nany zegny le ro navy taty. Tompon'andraikitra ny tsirairay rehefa mandeha miala sasatra amorontsiraka fa indrindra ireo mpitandro filaminana amin'ny fanamafisana ny toromarika izay tsara ho fantatra amin'ireo vahiny tonga mitsidika ny tanàna toy izao ary tsy misy ny faditany hoy ny fanazavana fa mila fahazarana fotsiny. Mandeha milaligny reo misiky tsy zatra ranomasina aty zegny. Ty le tany tsisy fadiny fa mila fahazarana ny fisaigna ranomasina zegny. Fahazarana fisaigna amin'ny anao tsy mahay milomagno zegny tsy afaka mandeha milaligny. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray, dibo-drano tanteraka amin'izao fotoana taorian'ilay oran'ny kija nanomboka ny alatsinainy lasa teo ny tanàna ao atsinanan'i Bangladesh. Olona manodidina ny 30 eo vokatra izany no namony haingy, raha manodidina ny 3 hetsy kosa ireo traboana voaterina findra-toerana vojimaika atao an-toerana. Ankilany, Sekemempanga ny Inde nanokatra tody-drano mba hatondra-drano any Bangladesh avokoa amin'izao fotoana ny ankamaroany ireo mponina ao an-toerana, fiampangana izay nolavin'ny Inde tanteraka raha ny fanazavana. Dia ny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy manakatona ny fampahalalam-baovao an'ity alina ity, ankasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Big Crystal, penina tena azo antoka. Vous a présenté Ny Vavao. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ny Vavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.